fa maro kosa ny mponina teny Sonedanana teny toerana izay nanaovan'ny fikambanana Afary Malagasy ny tetikasa no iaran'ny tsindry nandritra ny fakan'ny fikambanana ny tanin'izy ireo. Ampolony aza izy ireo no itrotra ka ametraka fitoriana manoloana izany. Mety hitombo indray ny fitoriana ny filohan'ny Afary Malagasy tao aorian'ny fidinana ifotony nataon'ny solombavam-bahoaka Ravelona Nosy Mamotsiny. Filohan'ny Voamera ny fanajariana amin'ny tany sy ny vita tanàna amin'ny fananantany eo anivon'ny antenimieram-pirenena misado-kambana ao anatin'ny Voamera misana amin'ny fanajajiana momba ny olona amin'ny fananantany. Anisan'ny taraina mponina ny fanaparam-pahefana toy ny fakana kerin'ny tanin'olona nataon'ny filohan'ny Afary tao amin'ny kaomina Sonedanana. Ampolony ireo olona nilaza hitory ankoatra ny fitoriana 7 efa misy. Mahatsapa ny fonina fa voahosozo ny zony ary misy mihitsy mitaraina fa voakasitanana. Tsy azonay dia vola dia tokony mba averina aminay ilay taninay izany izay mba hiakavianay. Rehefa nitaky an'lisy teny moa izany dia vononondrareo izany izy moa maromaro tena izany moa tonga dia efa nandeha fotsiny fa za tsy ilavany aminy satria tena ve izao moa hiady amin'ny olona manam-boninahitra fa dia aleo tena miala. Eo amin'ny 3 hectare eo ilay izy 15 millions zany vidin'ilay tany papako dia narary ary ny papako taty aorianan'iny taky volany aminazy foana izy tsy mahazo. Vokatra izany koa fiasansaina amin'ilay volana mahatonga azy narary. Fangalana kely ny an'ilay taninay izany moa mbola tsy tanidina taty izany dia varipaka ilay kininina tankinina mantsy ilay tampoka dia tonga dia varipaka daholo ilay izy dia izay vao natson'ny olona hoe midina ianao fa misy mandripaka ilay tany. Izay moa fa talohan'ny tamin'ny 2014 rehefa nanao borina tany izany dia izany borina izany rehefa tsisy hita intsony. Nampiakapeo ny solombavam-bahoaka Mantsiana Ravelona Nosy fa niaran'ny Ramatahory sy fandrobana ny mponina ao anatin'ny distrika Adidiny ary vonona ny tena niady ny tombotsoam-ponina. Hoajanona ilay fisolokiana ary hoarahana kosa izay hoe ahoana satria matory olona ireo mitaraina misy zavatra tsy ara-drariny ny atra taminy. Ireo fitorian'ireo ny andininy voalohany izy valo dia mbola misy anakenina izany hoe 7 zany ireo fitarainan'ireo aloha ny tonga eto fa misy moa ny olona tsy tonga eto satria matahotra izy satria izay foana natao teto fandrahonana. Ny faharoa tokony ho ajanona mihitsy aloha ny asan'ity fikambanana ity dia tokony hoe sorona ety mihitsy. Ny olana izany ho bodony daholo ny tanin'olona ety dia ilay olona ety ambanivohitra io tany io ny azy mba orinasany sy fikaramany dia tsisy iveloman'ilay olona intsony. Miantso ny solombavam-bahoaka ary ny fitsarana andraikandraikitra ary ampiatra ny lalàna ny mponina amin'ny kaomina Sonedanana Ankazobeny. Anisan'ny mampiahy amin'ny mponina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana noho ny fisian'ireo mpifindra monina tsy manana taratasy ara-dalàna nentin'ny Afary ao Sonedanana.